Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Malemy isika olombelona, mora kivy satria nofo ihany moa dia miravoravo tanana, toa tsy manana fanantenana intsony ary mamofo mihitsy aza. Zao anefa nazo antoka. Rehefa hoy ianao hoe tsy mahavita an'izany aho, dia hoy Andriamanitra hoe vitako avokoa ny zavatra rehetra. Rehefa hoy ianao hoe reraka, dia hoy Andriamanitra hoe omeko fitsaharana ianao. Rehefa hoy ianao hoe tsy misy olona tena tia azany, dia hoy Andriamanitra hoe tiako ianao. Rehefa hoy ianao hoe very hevitra tsy hitako intsony izay atao, dia hoy Andriamanitra hoe ampo anao ny fahasoavako. Rehefa hoy ianao hoe tsy mety azoko mihitsy ny anton'izao rehetra izao, dia hoy Andriamanitra hoe atoroko anao an-tsakany sy andavany ny lalana tiavinao. Rehefa hoy ianao hoe tsy haiko ny fomba fanaovana an'izany, dia hoy Andriamanitra hoe haiko izany. Rehefa hoy ianao hoe tsy misy antony hanaovako izany, dia hoy Andriamanitra hoe aleo atao ihany izany. Rehefa hoy ianao hoe tsy afaka ny amela ny eloko aho, dia hoy Andriamanitra hoe mamela ny eloko aho aho. Rehefa hoy ianao hoe matahotra, dia hoy Andriamanitra hoe tsy noforoniko sarotahotra ianao. Rehefa hoy ianao hoe mitaintaina sy miahiahy, dia hoy Andriamanitra hoe ankino amiko ny fiainanao ary matoky aho. Rehefa hoy ianao hoe tena tsy mahay mihitsy aho, dia hoy Andriamanitra hoe nomeko fahendrena ianao. Rehefa hoy ianao hoe mahatsiaro irery aho, dia hoy Andriamanitra aminao hoe tsy avelako irery izany ianao, tsy andao anao aho. Rehefa hoy ianao hoe tsy voatantako intsony ny zavatra rehetra, dia hoy Andriamanitra aminao hoe mamaly vavaka fa angatao amiko izay ilainao. Eny ry mpiaino namako, andramika izaho fa tsara Jehova, sambatra izay olona mialoka aminy. Salamo 4:30. Amen. Miteny ny Baiboly hanisan'andro no fonaina, rasoavampo fahazamalaina, faritomotrany andro izao. Sinas Group Mutani fu kivituku nureu natausi vitatalu dalini nauka inwanava ifiana kuzetineti atiza Mutani fu kivituku nureu natausi vitatalu dalini nauka inwanava ifiana kuzetineti atiza Matsarumani reri aulilai sashini fiaina kula vijanao kuindruau manatuna
izay ilay onjany fanantenana. Radio AWR ilay feo mitondra fanantenana isan'andro ho anao. Harena ny fahasalamako. Harena ny fahasalamako. Torohevitra 5 ho an'ny fahasalaman'ny fo. Ny aretim-po no mamono olona be indrindra amin'izao fotoana izao. Na dia toa manaranaka azy izy dia mety ameriny olon-kafa ihany koa noho ny tsy fampin'ny fampiasam-batana sy ny sakafo tsy ara-dalàna. Mba ampiaro reto torohevitra 5 reto raha te hanana fo salama sy maharitra mandritra ny taona maro ianao. Voalohany, amarino isan-taona miaraka amin'ny mpitsabo ny fonao rehefa mihoatra ny 70 taona ianao. Ataovy ihany izany na dia efa fantatrao aza ny tantaran'ny aretim-po ao amin'ny fianakavianao. Faharoa, mihinana sakafo ara-pahasalamana. Anisan'ny mandrafitra ny fahasalamana ny sakafo hanina. Ny ankamaroan'ny olona dia mihinana sakafo matavy sy be menaka, kely tsiraka na fibra ary zara raha mihinana legioma sy voankazo. Tokony ampifamadihana tanteraka izany fomba fisakafo izany. Tokony mihinana voankazo karazany 2 sy legioma 3 isan'andro ny tsirairay. Ary arakaraka ny mahatsara loko an'ireny sakafo ireny no mahatsara azy. Manome tombony amin'ny fahasalamana ihany koa ny fihinanana sakafo zava-maniry karazany 5 isan'andro. Hainao ny fihinanana ny antsoina hoe hena mena toy ny felatanana 2 na 3 isan-kerinandro ihany dia ampy. Aleo mihinana hena fotsy toy ny akoho gasy sy ny trondro ary ny lentille ihany koa izay andrahoana amin'ny fomba samihafa mba azahoana ny protéine ilain'ny vatana. Fahatelo, mampiasa vatana. Antanio ny mpitsabo amin'ny fampiasam-batana mety aminao. Azonao atao ny mandeha tongotra antsasakadiny alohan'ny sakafo hariva. Azo ampitovoana hatrany izany amin'ny azakazaka madinika, ny lomano, ny azakazaka lavidavitra sy ny sisa.
miaraha amin'ny namana na mivady satria sady mahasalama zany no mahatsara ny fifandraisana. Fa efatra, ialao na tsaboy ny fikorotanan-tsaina na alaintsoina hoe stress. Misy karazan'olona mora tezitra, mandany angovo be ary mitady ny fahatanterahana. Mety ampitombo ny taona iainana ny fiatrehana amin'ny fomba tony ny zava-misy eo amin'ny fiainana. Raha nisan'ny olona voatonona teo ianao dia miezaha mifehy ny toe-javatra amin'ny fahatoniana. Raha asa maika hatrany no asa ataonao dia araroty ny fotoana fijanonanao mba anaovana fandinihan-tena, ianona mozika milamina na koa anoratanao ny diarinao manokana. Voamarina fa tena mampihena ny tahan'ny fikorotanan-tsaina sady mahasoa ireo fihetsika ny tanysaina teo ireo. Fa 5, ajanao ny sigara ary aza manandrana mifoka. Tena fahazarana faran'izay ratsy manimba ny fikorinan'ny ra ny fifohana sigara. Iray amin'ireo antony telo lehibe niteraka aretim-po ny sigara. Ireo roa hafa moa dia efa hitantsika teo aloha, dia ny sakafo tsy ara-pahasalamana sy ny tsy fampiny ny fampiasam-batana. Koa raiso an-tanana ny fahasalamanao, manaova fiovana tsotra izay hitondra vokatra tena tsara eo amin'ny fiainanao. Antoko-pihira feo ny anjomara mahajanga. AWR zay lay onjany fanantenana.
fa tiayana AWR manolotra ho anao feon'ny fonontena faly miarabantsika rehetra indray mampaham-potoana sarobidy ary fotoana volamena zay raha ntsika mianatra ny ten'Andriamanitra amin'ity anio ity ny lohevitra androany dia ny hoe ny herin'ny finoana dia hiaraka hivavaka isika. Raha eo misaotra satria sarobidy ho anay izao fotoana izao, fotoana izay ianarana ny teninao, hipetrahanay eo an-tokotrao, miteza tompo hitany tokantrano rehetra, hitany mpanaraka ny fandarana, hitany manokana izao onjam-peo izao, mba fitaovana anankiray ahitanay ny tavanao, ahitanay ny mombanao, naran'i Jesosy. Amen. Ny herin'ny finoana tonga tao Kana Jesosy. Raha tsaivana dia nanao fahagagana izy tao. Zao moa tsy voalazan'ny Jaona 4:4 sy ny 7. Verevitra mafy ty ray mpianakaviana ity. Narary mantsy ny zanany ary loza satria mby hiafara amin'ny fahafatesany zany raha tsy misy ny vahaolana. Verevitra, very fanantenana, miandrandra sahady, loza ho an'ity zanany malala ny tsy fony ity. Vahaolana tokana tao an-tsainy dia ny hoe manantona an' Jesosy. Mila vonjy any amin'ny mpamonjy satria izay ny farahery ary izay no sisa azo andrandraina. Araka ny ambarateo dia ny hoe efa tena mba vahoana tokoa ny fahafatesana ka indro fiangaviana no an'ny sisa natao. Lehilahy anankiray tandapa nandoalika eo an-tongotry Jesosy. Alefa saratsaina angeny zavatra nitranga. Lehilahy manana maha izy azy tandapa no indro mandoalika andranomaso mitaraina tongotry Jesosy. Mila vonjy satria mafy zany hoe amoy zanaka menaky ny aina izany. Zao ny voalaza amin'ny 2:7 amin'ny Jaona 4:4. Jaona 4:7 dia ny hoe nitaraina feno fiangaviana, tompoko midina re dia ny tsy mbola maty ny zanako. Ho antsika ray reny mpianakaviana, rehefa tojo aretina ny zaza dia fadiranovana, verevitra, malahelo ary ty lehilahy ty dia tahaka izany ihany koa ny hoe tompoko, taraina mafy, andranomaso ny hoe midina re dia mbola tsy maty ny zanako. Fantatra ilay tandapa tsara mantsy fa raha maty ilay zanany dia tsy misy azo atao intsony. Tsy misy fanantenana indro fa niangavy an'i Jesosy izy mba hidina ho an'ny Kapernaumy anendry ny aretina mba ahasitra n'ilay menaky ny ainy. Vahaolana tokana dia ny fidiran'i Jesosy any Kapernaumy anasitrana ny zanany. Ny zavatra manaitra sy to malasa saina dia tsy araky ny etretin'ilay tandapa ny namalian'i Jesosy azy, tsy araky ny heverin'ilay olona zay voafetra ihany ny fisainana no namalian'ilay mpamonjy ity zavatra nitranga. Satria zao ny voalaza amin'ny Jaona 4:5 dia ny hoe andeha mody velona ny zanakao. Sarotro izany afatra izany, sarotro izany valiteny meny Jesosy izany. Tsy tany toerana akory Jesosy mba nikasika ilay zaza, tsy tany toerana akory Jesosy mba nanome fanafana azy, fa niteny fotsiny
tsaro fa firena hafa ny misy an'ity lehilahy tandapa ity. To tsy namaly ny fangatahany Jesosy. To tsy namaly ny antso na roson'ilay tandapa mba hidina ny Kapernaumy avoavahany olana. Tsy natrotra ny tanany akory Jesosy mba hanasitrana ilay zaza amin'ny tsy fahasalamana. Baiko no azo andeha mody ripeny malala iray aman-dreny isan'izay miaino zao fandarany zao. Ahoana ny fandraisanao zany baikon' Jesosy zany hoe marary ny zanakao kanefa dia ho Jesosy hoe andeha mody. To manamaivana, to tsy manisy lanjana, to tsy mahatratra, tsy mahafantatra koa ny ratsampo n'ilay ray izay nanao dia lavitra ho famonjena ny zanany. Tsotra ny hoe ndeha mody. Ripeny malala. Mila finoana ny miaraka amin'i Jesosy. Mila finoana ny fahombiazana miaraka amin'i Kristy. Zavatra mahafinaritra dia izao. Noraisin'ilay tandam-pahampoza ny fanambarana izany. Ary nampiasa ny finoana izy. Hany ka tsy maika hody. Ijery ny valy ny fanasitranana na ny vokatry ny fanambaran'i Jesosy ilay tandapa. Satria tamin'ny ray ora toandro tamin'izay no azahoan'ny baiko ny tenan'i Jesosy hoe ndeha mody velona ny zanakao. Ny toerana misy any Kana sy Kapernaume dia 520 kilometatra. Zany hoe misy ora maromaro zany no tsy maintsy atao mba ho tonga ny Kapernaume. Raha nataon'ireo mpandinika ny mara-pahaizana ny karazana hoe adisanina tsosotra dia ny hoe any amin'ny 7 ano any no ho tonga any Kapernaume lay tandapa. Raha miray ora no azo ny baiko. Ny zavatra mahafinaritra dia izao. Tsy nody lay tandapa fa mbola nitoetra tany amin'nisy azy. Natoko ny tenin'i Jesosy mantsy izy. Natoko ny fanambaran'i Jesosy mantsy izy. Tsy ny salasalany amin'ny finoana izy. Rehefa niteny Jesosy hoe velona ny zanakao dia noraisiny ampo izany ary tsy dodina hanamarina na tsia ny tenin'i Jesosy izy. Azo mantoka manto fa raha isika eto amin'ny toeran'ilay tandapa dia nanao tongotra katoka mihitsy nody any Kapernaume. Dodina mihitsy hoe marina sa tsy marina ilay fanambarana. Sitrana sa tsy sitrana fa tsy izay no nataon'ilay tandapa. Fa voalazan'ireo mpandinika fa ny ampitso ny andro io vao nody tany Kapernaume ilay tandapa. Nanana antoka izy fa velona ny zanany. Nino izy ary azo tokiana ny tenin'i Jesosy. Tsarovy nefa fa tsy fantany tanteraka ty teny aminy ity. Tsy mbola niaraka tamin'ny matetika tahaka ny mpianatra izy ka na hoe nahita fahagagana nahita nataon'i Jesosy ka sitrana. Ny any nataony dia ny hoe mino fa azo antoka ilay fanambarana. Hanika ny ampitso ny andro tenan'i Jesosy izy vao tapa-kevitra ny ody ho an'ny Kapernaume. Ripeny malala. Ny zaza marary. Kanefa nanana finoana izy. Nitoko tamin'i Jesosy izy. Ny ampitso ny andro tenan'i Jesosy zay vao tapa-kevitra ijery ilay zanany izy satria nanana antoka izy fa Jesosy dia mahay fahagagana ary ho sitrana ny zanany. No ny nidina tany Kapernaume ilay tandapa dia indro nitrena azy ny mpanompo ny laza fa sitrana ny zanany. Vao marina fa tamin'ny ora izay ny tenan'i Jesosy mihitsy nahatanterahany zany fanasitranany zany. Mahafinaritra ny antson'i Jesosy ho asy ho anao amin'ny teny ity. Amin'ny Marka 5:17, Marka 5:17 fa ho Jesosy taminy hainao hoe ny zavatra rehetra dia hainy mino. Zavatra rehetra dia hainy mino. Tian'Andriamanitra ompino koa ianao amin'ny teny ity. Tian'Andriamanitra ny zavatra rehetra koa anao androany dia izay mahatonga izy laza mihitsy ny hoe ho Jesosy taminao ny zavatra rehetra dia hainy mino. Hivavaka isika. Sotra Tompo fa marina ny teninao.
to avy am'piainy fandarina tompo ity fahagaganina taonao ity ka ireo tsirairay avy dia rana finoana eo amin'ny fiainana aminaran'i Jesosy amen. mankasitraka anao ny mpiara-mianatra aminao ny pastora Andrianjaframamy Silvestre ny amin'ny fotoana sarobidy nomenao ny narana ten'Andriamanitra mirahasoa ho anao sy ny ankonanao amen. Jacqueline namany anao tena namana ny fampizara zay tampelatanana miaino fitarainana na sarotra zany fiainana tsy mba nia tena tuni vaumali mampirehare e fantanani erare zasianao tsy nahay ny fandao manerizame mananamana ny fitino aseo mahazovahana tsetwataniani itoyandanetrani ewanilandrai umandraikizai. ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ny ity pejy ity AWR feon'ny fanantenana. Wana matsiaro fasinganjery nilauzantina tumi ulumberi saunu lazakwanau zesolai mama kutsimandau mbulati fitiwu namana zahirinao lazao fizihisana izy tumpo barefana panjaka ny fagagana oavi ekeo jesoti manerizamwe mananamana naseu mahazuvara titwantaniani ituyandanechani ewanilandrai umandraikizai ewanilandrai umandraikizai. voatsinapy aleo mandefa mandana tolafirana toy izay metraiky hovasoka toloalika.
mahazo fahendrena, mahazo fahalalana. fianarana sy fanabazana androtany ty tanindrazana fahaizana sy fahendrena olovany ty firenena darena zaro tsy mahahitra fa tsara manajery lavitra ny fianarana re azatsanina fa manomanana olombanina. tipoky ny aravona sy zinan'ny amiranana izahay tompona andraikitry mifandaharana fanabeazana satria miaona aminao mpiaino indray ankehitriny nio zany dia manolotra anao ny arahabo mba hampirarin-tsoa izahay ary mirary mandrakariva ny ahitanao ny soa ao anatin'izao fandaharana fanabeazana izao. miarabanao namana rilahy dia ankafaliana no anolorana anao mpiaino ny araba toy ny fiaraba amin'ny masoandro fanilo be ka mampiseho endrika falifaly sy manome hafanana ireo zavaboary. irinay tokoa ny ahitanao hafaliana ao anatin'izao fandaharana izao. miarabanao ihany koa namana joely antoarimisa. iresaka loha hevitra vaovao indray isika anio namana joely antoarimisa nefa andeha aloha hanatanteraka vavaka ho an'ireo mpiaino manaraka izao fandaharana izao a ianao namana joely antoarimisa. eny ary ivavaka isika rahainay eo izay any an-danitra ho amasinina tokoa ny eny anaranao. misaotra anao izahay noho ny fitiavana nasehonao anay sy ny fitahiana izay nomenina ho anay koa ka mbola tafahoana amin'reto mpiaino reto izahay ankehitriny. mamelany elokay tamin'ireo fomba mampietsika nataonay ka tsy nifanaraka tamin'ny sitraponao. aoka ny rahasoan'ilay jesosy kristy zanakao ilay any ilay tokana mpamonjy anay eny mba hanadio anay ho afaka amin'ny fahotana sy hadio ho afa-keloka tokoany izahay. mitahiry eo ray aman-dreny rehetra ka vahao ny olana mahazo azy na olana ara-nofo izany na olana ara-panahy. ome fahendrena ihany koa ireo zanany ka mba ho zanaka manohana izy ireo ray aman-dreny kosa ahay an'io fitiavana ireo zanany mba isy anjaka hatrany eny ny firaisapoa sy ny fifanekakezana-po eo amin'izy ireo. dia miaino ny vavaka iray malalo fa tononona noho ny anaran'ilay hanitokana mpanafaka anay dia jesosy kristy. amen. fankasitrahana mandrakariva anao atolotra anao namana joely antoarimisa ny amin'izay fanatanterahanao ny vavaka izay. andesika hitodika amin'ny resaka atolotra ny mpiaino anio. inona indray a no atolotra ny mpiaino izay efa vonina ny manaraka izao fandarana izao namana joely antoarimisa. ya anio sika namana rilahy dia iresaka manodidina ny fanambadiana sy ny tokantrano ihany aloha. mety misy antony mbola iresahana an'izay fanambadiana sy tokantrano izay ve namana joely antoarimisa satria efa niresaka an'izany tsika tamin'ny fandarana teo aloha raha ny fahatsiarovako azy. tena marina tokoa efa nresaka zany sika namana rilahy tamin'ny fandarana tany aloha zany fa everiko fa tsara ny anatra tanterana an'io resaka manodidina ny fanambadiana sy ny tokantrano io satria ekinan-javatra maro zany eny anivon'ny fiarahamonina sy ny fiainam-pianakaviana io resaka tokantrano sy fanambadiana io. arak'izany raha iresaka isika sy andalina ilay teny izay voalaza ao amin'ny baiboly araka ny voasoratra ao amin'ny genesisy 2 ny 2:20 izay mivaky manao hoe ary noho izany ny lehilahy dia andaony rainy sy ny reniny ka hikambana amin'ny vadiny ary dia honofo iray ihany ireo. dia rehefa aveo notsofin'andriamanitra rano ireo mpivady ireo zany tamin'ny nanaovan'andriamanitra azy namana rilahy. dia ny teny izy hoe miteraha maro mitombo mamenoa ny tany. raha jerena zany zany teny zany dia andriamanitra mihitsy no ny laza fa andao ny rainy sy ny reniny ny lehilahy dia hikambana amin'ny vadiny zany izy. ny dikan'izany hoe andao izany namana rilahy dia milaza fa miala ao amin'ilay toerana iray zay nanabiazany ray aman-dreniny azy zany ilay zazalahy fa andeha hikambana amin'ny vadiny.
tsy milaza izy hoe mandehana ianareo mipetraka ao ambonindriana dia ao ianareo mivady no mipetraka tsy zay no lazaina na koa hoe ianareo zany mipetraka any ambanindriana fa izay ray aman-dreny dia mipetraka atao ambonindriana ihany fa ny voalaza namana lehilahy de hoe handao ny rainy sy ny reniny raha lehilahy ka hikambana amin'ny vadiny izany hoe miala lavitra ny trano ray aman-dreniny zany a ilay zatovolahy tsy misy hidikidiran'ny ray aman-dreniny tsony zany a ny fiainany manomboka eo fa hikambana amin'ny vadiny zany a lay zazalahy de ho nofo raha ihany izy roroa ary fanampin'izany a rehefa vita raharaha zany ilay mpivady vao izany hoe tanteraka daholo ny dingana rehetra ahafahan'ireo mpivady ireo mitokantrano dia ny firarintsoa izay ataon'ny rehetra indrindraindrindra ny ray aman-dreny namana lehilahy de hoe maharena tokantrano ny dikan'izany de hoe hanory tokantrano ireo mpivady vao hisantatra tsy akin-doha amin'ny ray aman-dreny ntsony zany izy fa hitantana samyreriny fiainany amin'ny lafiny rehetra na ara-pivelomana na ara-piarahamonina zany rehetrarehetra zany zany dia fiainana vaovao sy lalam-piainana vaovao a no alehan'ireo mpivady ireo izay mbola tsy fantatra na ho mora na ho sarotra ireo mpivady ireo zany arak'izany dia hiaraka hifaly izy raha misy ny fifaliana hiaraka ory raha misy ny zavatra zay mahaory hiaraka ho finaritra hiaraka hiafy zany rehetrarehetra zany ny iaina mpivady vao zany izay tsy misy tokony hidiran'ny ray aman-dreny ntsony zany manomboka eo satria efa niteny re ray aman-dreny reo maharena tokantrano zany hoe ny fiainana zany nininona mitranga ao amin'ny tokantrano vao io a dia tokantranon'izy mivady io ary tokantrano hiarina sy tanteraka no haorin'ireo mpivady ireo ny fanontaniana mipetraka namana joelanto arymisa de no hoe tsy misy hidiran'ny ray aman-dreny tsony tokoa ve zany a ny tokantranony zanany arak'izay no resantsika teo zay raha ny tena marina namana lehilahy dia tapitra atreo amin'ny fotoana na teo ambany sokany an'ireo zatovolahy sy zatovovavy ireo a ny adidin'ny ray aman-dreniny fa tsy misy hidiran'ny ray aman-dreniny itsony zany ny tokantranon zanany ny olana mantsy namana lehilahy de lasa hitsabahan'ny ray aman-dreny hatramin'izay lokan-janany hatramin'izay vary arotsaka ny fangaron-doka isan-karazany ny hanikotrana andrahon-janany ny lokony lambam-pandriana ny rideau atao amin'ny ataon'ny zanany amin'ny varavarana sy ny varavarankely hidiran'ny ray aman-dreniny avokoa ny lokony lamba latabatra izay apetraky ny zanany ny fipetraky ny fanaka ampiasain'ny zanany ny izay ao atokantrano sy ny sisa sy ny sisa dia hitsabatsabahan'ny ray aman-dreniny sy hibakiony an'ilay zanany avokoa ohatran'ny hoe raha jerena zany de izy ny te hibaiko ao an-janany amin'ny lafiny zavatra maro indrindra fa ilay ren'ilay zatovolahy zany matetika namana lehilahy ny tena hita hoe mitsabatsabaka mihitsy amin'ny tokantranony zanany ary matetika no miteraka olana eo amin'ilay ren'ilay zatovolahy sy ilay zatovavivadin'ilay zanany zany izany fitsabatsabahana zay ataon'ilay reniny zatovolahy zany zany hoe ilay finatovavy sy ny ravozam-bavy zany no tiana ho resahany eto tia ny bakiona tahaka ny any tokantranony ihany zany ilay zatovavy finatony ary de to milaza izy fa mbola hananany zo ny mibaiko an'io finatovaviny io ka azo ny tsabatsabahana avokoa zay tia ny tsabahana rehetra ia de tsy afaka ny mba hanoro hevitra n'ireo zanan'ireo tsony kosa ry ve zany namana joelanto arymisa raha toa ka misy ny zavatra tsy kariny a zay tsy mety nataon'ny zanany ka tokony ataon'le zanany le iteny hoe tsy afaka ny hanoro-hevitra angamba namana lehilahy ohatrany tsy di tena hoe tsy afaka izy fa ho itsika eto amin'ny fandarana zany hoe ny toro-hevitra azo atao fa atao ampahendrena tsy amin'ny vazavazana na amin'ny fikitakitana fa toro-hevitra atao amin'ny teny mora sy milamina teny malefaka sy ampitiavana ny zavatra atao zany namana lehilahy de tsy fibaikona no atao fa toro-hevitra ary mbola manontany hevitra ireo mpivady reo indray azy ilay ray aman-dreny raha ohatra
ka azo atao zany fa raha iverenantsika ilay firariantsoa tany aloha hoe maharena tokantrano ne namana lehilahy ka tena misy heviny goavany raha amin'ny teny malagasy de hoe matoateny ilay hoe maharena izany hoe mitsodrano sy to milaza hoe efa any aminareo mivady amin'izay zany nino ny baolina fa vita ny adidina iray aman-dreny ary de tena mamela malalaka reo mpivady vao mihitsy zany a ny ray aman-dreny ho maleo tena tokoa amin'izany tokantrano zany dia avelany amin'izay a izy mba atao hoe karakara ny tokantrano io zany izy mivady ary izy no tena tompona andraikitra fa tsy tokony hitsabatsabaka itsony amin'izany tokantrano zany a ny ray aman-dreniny ary de tokony ekeny ny ray aman-dreny izany hoe maharena tokantrano zany satria tsodranomeny zany teniny zany de tokony arahany atsakany sy anamana manaraka izany namana rila ny tianambara ihany ko de hoe nanana fotoana lavabe ny ray aman-dreny izay azony nararotina tsara nanabiazana ny zanany sy ny nanaovan'izay ho afany tamin'ireo fanabiazana sy torohevitra sy afatrafatra isan-karazany raha tiany hanana tokantrano vanona ny zanany efa nyresaka n'izany tsika tany amin'ny fandarana tany aloha ia raha tsy hivina ho anao mpiaino de nanana 20 taona be zao a reo ray aman-drenyreo nanaovana n'izany fanabeazana zany zany mihitsy ia fa ny fantaniana mipetraka de hoe vitanao ray aman-dreny fe zany adidinao zany ia sa ny laninao tamin'ny fibedesana sy ny inafo moa izy areo na manajoely tao ny fibedesana tao le fikitakitana tao le fandatsana sy ny sisa sy ny sisa ny fanabatiana de eo zany le ny fantaniana apetraka hoe vitanao ray aman-dreny ve ilay adidina apetrak'andriamanitra aminao satria nahoana nomen'andriamanitra fotoana ianao ray aman-dreny na hahafahanao na aneo ilay fotoana sarobidy teo amin'ny fifandraisanao tamin'ny zanakao mino fa tadidinao zay namana rila ia de le teny fampirisihana zay a teo ihany koa le fotoana manokana sy azo lazaina mihitsy hoe manandanja teo koa ilay fanampiana an'ilay zanakao nylay fanolorana fanomezana ny fifanakekezana ara-batana sy ny fifanakekezana ampo izay mampiakatra ny fatokisantena eo amin'ilay zanakao tena tadidinao mihitsy le izy namana rila ary zay mihitsy le adidiny ray aman-dreny de manontany ndray sika oety hoe tena nisy ve zany nisy ve le fifandraisana nisy ve le fifanakaloza-kevitra teo aminao ray aman-dreny sy ilay zanakao mba nienonao ve izy raha mba mila resaka taminao fa nisy mifanadiadiana sy efa nataontsika namana rila efa ndresahana teto zany hoe tsy mba miaino ny fangatahana ataony janany mihitsy ny ray aman-dreny matetika ia dia lasa mifandona matetika zany ilay ray aman-dreny sy ny zanaka de nresaka koa isika hoe mba nomaninao ho amin'ny fiatrehana ny tokantranony ve ny zanakao ia mba napetrakao ve ilay fototra ahafahany zanakao manorina tsara ny tokantranony ka isy firindrana sy fiarahamonina ireo mpivady vao ka ampaharitra sy ampateza izany tokantrano izany ka mba tsy hitsabatsabahanao ray aman-dreny amin'ny tokantrano tsony zany a dia reo fanontanian'ireo no tsara petsaka fa tsara raha iverin'ny ray aman-dreny ho toy ny zava-masina ilay tokantrano zanany namana rila ka ho tandrovany tahaka ny anak'andriamaso satria ny fitsabatsabahanao ray aman-dreny amin'ny tokantrano zanakao a dia toy ny tsy fanomezakasina ilay tokantranony sy ny fahaleovantenan'izy roa fa ho tatandavo zao zany ilay tokantrano ny zanakao de mety hiteraka olana zany zavatra zany olana eo amin'izy mivady ka mety aharava sy tsy ampaharitra ny tokantranon'izy ireo zany fihetsika fitsabahana ataonao ray aman-dreniny zany ia raha izany noho izy a de inona zany a namanajoelanto arymisa no anjara toerana izay tokony ho raisin'ny ray aman-dreny manoloana ny tokantranony zanany
araka nefa voalazantsika teo aloha namana lehilahy dia mipetraka amin'ny maray aman-dreny azy ny ray aman-dreny, ray aman-dreny mpanolo-tsaina, ray aman-dreny mpanoro hevitra, ray aman-dreny mpitsiditsidika sy mpamangy vangy, fa tsy ray aman-dreny mpitsikilo, tsy ray aman-dreny mpitsabatsabaka mitokantrano janany, fa matoa izy ny teny ilay tsodrany hoe maharena tokantrano. Midika an'izany dia fanomezana fahaleovan-tena tanteraka ny zanany hitantana ny tokantranony. Kanefa na izany azy dia azon'izy ireo atao ihany ny manampy ireo zanany raha toa ka misy ny tsy fahampiana eo anivon'ny tokantranon'izy ireo. Fa tsy irombelona kosa izy manoloana ny olana rabola, manoloana ny tsy fisiana eo amin'ny tokantranon zanany. Kanefa raha toka miseho izany olana na tsy fisiany izany na zavatra hafa dia aoka tsy ho ray aman-dreny mpandatsy ianao ray aman-dreny, fa ho mpitanytsoroka kosa ho fanamavanana ny olana sy ny vesatra izay mianjady amin'ny tokantrano janakao. Io namana lehilahy dia mitovy amin'ny fanafody. Ny fanafody izay omeny dokotera rehefa hain'ilay marary no mampiasa tsara antsakany sy andavan'ilay fanafody izay omeny dokotera dia mitondra soa ho an'ilay marary ilay fanafody. Fa raha tsy hain'ilay marary no mampiasa azy dia mety tonga pozina ilay fanafody ka tsy ahasoa ilay marary akory, fa mety andratra na anapotika azy tanteraka miizy tsy aza amin'izay fotoan'izay. Ny fotoana moa manam-petritra na manatsoelantormisa antenainina fa nahalinanao mpiainy tokoa ny resakresaka izay ny fanaovantsika teto amin'ny fandaharana, kanefa voatery tsy maintsy misaraka vetivety aloha isika. Izay aloha ny masakazona tolotra raha sitrapon'Andriamanitra dia mbola hiresaka mahakasika ity loha hevitra ity ihany sika amin'ny fandaharana ho avy. Mametraka amin'ny mandra-pitafa tompoko lahy sy tompoko vavy. Veloma tompoko. AWR Téléphone 034 06 797 62 033 37 106 13. Alisson mifankahita ho azy eny dia sy ny dina rehefa andriamanitra manomana fanambadiana, fa izy no mandatra ny fiainan'olombelona ireo izay resy lahatra tsy nahita fanenenana. Fa tena mafinaritra inona fahatra mifankahita ho any dia sy ny dina, mifankahita ho any dia sy ny dina. Raha mbola maharitra ny andro ny tany fifankatiavan'izy ireo tsy hisy fiafarany, fianao tsy miova omaly sy anio ny tokantranon'izy ireo ry tompombataio. Ho tena mafinaritra inona faritra mifankahita ho any dia sy ny dina,
mifankahita ho any tia sy ny tiana. Zay lay onjany fanantenana ronono sy tantely izay tany ankanana no natonga ny olona ho lava sy pikana raha tena Andriamanitra nataontsika fihinana zay tokantraontsika ve tsy ho feno ny famasinana inona faharitra ho tonga trany an-danitra ifankahita ho any tia sy ny tiana ie ifankahita ho any tia sy ny tiana mifankahita ho azy ie ny tia sy ny tiana rehefa Andriamanitra manomana fanambadiana. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny Fiangonana Adventista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana. Manasanao anaraka ny toy ny fianarantsika momba ny fahamarinana ankehitriny eo amin'ny Deutéronomie ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy. Lohateny hodinitsika an'io dia manao hoe izy efa tiantsika taloha. Nanome lalàna sy fitsipika sy fampitandremana maro ny zanak'Israely Andriamanitra ao amin'ny Deutéronomie. Tokony hankatoavina izy ireo reny lalàna sy didy ary fitsipika ireny. Tao anatin'izany rehetra izany anefa dia nasain'Andriamanitra ity azy amin'ny fony sy ny fanahiny ary ny herin'ny rehetra izy ireo. Ina no antony tokony hanaovan'izy ireo an'izany? Andeha raha antsika mamaky reto andininy reto. Deutéronomie 4:7. Deutéronomie 4:7. Ary satria tia ny razanao izy ka nifidy ny zanany mandimby azy, dia izy no nitondranao nivoaka avy tany Egipta tamin'ny heriny lehibe. 7:7-7. Deutéronomie 7:7-7. Tsy niamaroanareo noho ny firenena rehetra nefa noho ny raiketan'ny fitiavan'i Jehovah taminareo sy ny fidianany anareo, fa ianareo dia vitsy noho ny firenena rehetra aza, fa nitiavan'i Jehovah nareo sy ny tandreman'ny fianianana izay efa nianianany tamin'ny razanareo no nitondran'i Jehovah nareo tamin'ny tanàna mahery sy nanavotany ianao tamin'ny trano nandevozana, dia tamin'ny tanan'ny Farao mpanjakany Egipta. 7. Dia ho tianao sy tayanao ary ahamaro anao izy, ary izy hitahiny ateraky ny kibonao sy ny vokatry ny taninao, dia ny varinao sy ny ranomolobokao sy ny diloelinao, ary ny ateraky ny ombonao sy ny ateraky ny ondry amanosinao any amin'ny tany izay nianianany tamin'ny razanao omena azy. Mbola azonao vakiana koa reto andininy manaraka reto. Deutéronomie 10:15, 7:5 ary ny 7:7. Nambarany Mosesy tamin'ny vahoaka hatrany ny fitiavan'Andriamanitra azy ireo sy ny razany. Tsy tamin'ny teny fotsiny no nanehoany fitiavana izany, fa tamin'ny asa. Mahafiorina hatrany ny fitiavan'Andriamanitra azy ireo, na dia teo aza ny kilemany sy ny tsy fahobiazany ary ny fahotany. Ary izany fitiavana izany dia naseho tamin'ny kery teo amin'ny fifandraisan'izy ireo taminy. Ahoana hoy Jaona ny amin'izany fitiavan'Andriamanitra izany? Tsy izay tokony ho setriny avy amintsika?
jaona voalohany toko 450 jaona voalohany toko 450 isika tia satria izy efa tiantsika talohany naharinantsika dia efa tiantsika Andriamanitra ary ny drafim-panavotana dia efa vita talohany nanorenana izao tontolo izao. Milazan'izany ny Efesiana toko 2:4. Izao ny soratan'ilay mpanoratra kristianina Ellen White ny amin'io drafitry ny fanavotana io ao amin'ny boky mitondra ny lohateny hoe ilay fitiavana mandresy takila 12 hoy izy: ny drafitry ny fanavotana antsika dia tsy noheverina taty oriana na nalamina taoriany nalavony Adama, fanambarana ny zava-niafina izay voafina hatry ny fahagoly izany. Fa mila belarina ireo foto-kevitra izay niorenan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra hatry ny fahagoly izany. So ihany fa Andriamanitra fitiavana ilay Andriamanitsika ka natonga azy ahafony aino antsika teo amin'ny azo fijaliana. Milaza ny apôstôly Paoly eo amin'ny Filipiana toko 4:5 fa nanetry teny izy ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana dia ilay fahafatesana tamin'ny azo fijaliana. Arak'izany dia isika amin'izao fotoana izao no nanehoana ny fitiavan'Andriamanitra izay tsy azon'ireo zanak'Israely ny sainina. Raha toa ka tsy fitiavan'Andriamanitra fa fankalana na koa Andriamanitra tsy miraiky amin'inon'inona ho nanahoana re isika ho toy ny ahoana ity tontolo ity? So ihany fa tsy tahaka izany Andriamanitra. Noho izany rariny raha antom-pifaliana sy firavoravoantsika mandrakariva ny fitiavan'Andriamanitra. Izay indray aloha no fotoana ny rahantsika androany. Azadiny manaraka ny toy ny fiarantsika mianatra mametraka ny mandrapitafa ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy. Adventist World Radio, the voice of hope. Radio femon'ny fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaim-poana ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: www.awr.org na www.feofanantenana.org.